Salama daholo androany sika de ndoara hoentina ampahafantarina amintsika ny mahakasika ny mpanakanto anankiray izay tena manana ny maha izy azy raha eo amin'ny resaky ny zavakanto indrindra fa ny famoronan-kira ho an'ny hira malagasy izay ary isany manana traikefa ity mpanakanto ho lazaiko amintsika amin'ity andro androany ity. Tsy iza moa izany mpanakanto izany fa Zoky Vonjy, zokin'olo jiaby izay fantatsika tsara izoko vonjy ary efa sombam-bahoaka ihany koa izy taloha ary izao izy dia niverina amin'ny heriny vaovao indray nirotsaka sombam-bahoaka ao andapa ao izy amin'izao fotoana izao ka izy no fakafakaintsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia manasa antsika rehetra hanaraka hatramin'ny farany ity video izay alefanay ato moatoata gasy ity. Manasa antsika hanao commentaire ambanin'ity video ity mba hafahana mandravona ireny hevitra rehetra eny anaovantsika video manaraka eo. Manasa antsika ihany koa ilekeny videontsika ary tsaroviny miabone amin'ny chaîne antsika mba hafanareo manaraka tsy tahabaka ny video izay alefanay misy tao moatoata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrelintsika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Maro ireo mpanakanto izay malaza hitantsika ireny fa misy amin'ireo mpanakanto malaza ary izay tena fantadaza amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy misy foana ny olona izay tena mahay mamorikira sy ny maro hafa ao ambadika anireny mpanakanto ireny. Ka isany mpanakanto no sady mpamorikira izoko vonjy izay tena efa nampalaza artista maro raha ho an'ny artista malagasy moa izany ary maro ireo artista izay efa niaradia taminy indrindra fa teo amin'ny fiarah-miasa amin'ny lafin'ny mozika izay. Zoky Vonjy tsy vitany maha-mpanakanto azy ihany sady auteur ny compositeur dia mbola manajera ihany koa Zoky Vonjy izay efa nitantana artista maromaro ihany ary efa maro ireo artista no hitantsika antantanany izany Zoky Vonjy izany. Na artista lahy izany na artista vavy dia samby nampiany Zoky Vonjy avokoa. Raha resaka fifanampiana amin'ny vahoaka sy ny manodidina indrindra fa ireo manan-talenta dia isany toetra ao anatin'ny Zoky Vonjy izay ary tena toetra efa nahazatra azy fony izy mbola kely moa izay toetra tia manampy ny hafa izay. Tsy vitany manan-talenta eo amin'ny lafin'ny mozika izay Zoky Vonjy fa tena azo lazaina fa olon-dehibe sady ray aman-dreny ny zoky ary tia mananatra ny hafa izay. Izany hoe ampitraikefa tsara i Zoky Vonjy raha eo amin'ny fahaiza-miaina sy ny fiarahamonina indrindra fa ny fitaizana tanora sy ny maro hafa. Matetika isika taloha maheno an'ilay hirany Zoky Vonjy nefa tsy fantatsika mihitsy hoe iza tokoa i Zoky Vonjy ary matetika isika no mahita ireny hirany mpanakanto ireny misoratra foana eo ambany hoe remerciement Zoky Vonjy nefa i Zoky Vonjy tsy mbola fantatsika mihitsy tamin'izany fotoana izany fa vantany vao nanokatra pejiny i Zoky Vonjy izay nampitondray ny anarany Zoky Vonjy zay dia nanomboka teo lasa fantatry ny be sy ny maro am'izay i Zoky Vonjy manerana ny tambazotra tsirairay Facebook fa talohan'izany tsy midika hoe tsy fantatry ny be sy ny maro Zoky Vonjy fa mbola tsy dia lasa personnage public tahaka amin'izao ankehitriny izao izy tany am-piantohana. Fantanina napetraka amin'ny be sy ny maro ary dia toy izao manaraka izao. Avaiza tokoa moa i Zoky Vonjy manambady manjanaka ve? I Zoky Vonjy dia olona avy any amin'ny faritry Sava any. Izany hoe avy ao ambanivolon'ny Andapa ao ny marimarina kokoa i Zoky Vonjy zay. Izany hoe avy ao Anoviara izay faritry Andapa iny moa misy an'izany Anoviara izany. Fony mbola kely Zoky Vonjy dia efa niaina tao anatin'ny fijaliana ary azo lazaina fa zanak'olona sahirana raha i Zoky Vonjy. Fa na de teo azy izay fahasahiranany ray aman-dreniny zay tsy nataony sakana mahitsy zay ny hanohizany fianarany sy hanaovany anireo karazana tady vola rehetra izay nataony fony izy mbola kely ary mandraky ty androany. Na de kely aza ny andohany Zoky Vonjy dia azo lazaina fa efa lehibe i Zoky Vonjy ankehitriny raha oharina amin'ny fiainany taloha. Izany hoe zanak'olona sahirana i Zoky Vonjy ary niaina tao anatin'izay fahasahiranana izay. Fa io moa zany tsy misy mahafitsilaitra ny zoto ary ny Andriamanitra dia tsy manampy ny vaka hoy ny fitenenana izay ka rehefa milofo anao miketrika dia manampy anao foana io Andriamanitra io satria tsy misy mana milatsaka avy any an-danitra zany fa izay miketrika dia ampian'Andriamanitra foana. Ka noho ny fahatsapany Zoky Vonjy izay
hamafy ny aina ny tao anatin'ny fahasahiranana izay no antony ray lehibe mahatonga azy amin'izao hitantsika ankehitriny izao tia manampy ny hafa ary tsy mba manavakavaka izany raha zokovonjy fa izay manatona azy dia raisiny an-tanandroa ary izay mangataka fanampiana aminy dia tsy maintsy mahazo foana izay voatsirambiny tanany tsy vitany izay eo mahartista azy zay zokovonjy fa efa nisy fotoana ihany koa izokovonjy dia mpanentana tao amin'ny taranja rugby ho an'ny malagasy moa izay tamin'izany androny iny hitantsika tsara moa tamin'izany fotoana izany efa nibatany amboara manerana Afrika mihitsy raha ny Makidy Madagasikara teo amin'ny taranja rugby izay niarahany zokovonjy sy Perla Noirany Salah moa tamin'izany nanohana ny ekipam-pirenena malagasy tamin'ireny fotoana ireny. Eo ihany koa ny fitiavan'ny zokovonjy ny resaka politika amin'ny maha-olom-pirenena malagasy azy. Hiresaka an'izay politika izay hatrany moa isika dia amin'izao fotoana izao tapa-kevitra izokovonjy fa hirotsaka fidina solombavam-bahoaka ao andapa ao izy amin'izao fotoana izao ary tena hita fa mahoraka dia mahoraka tokoa ny pré-campagne ny zokovonjy amin'izao fotoana izao naiza alehany dia feno hipoka foana ny olona rehetra ary hita fa tena falifaly daholy na ny zaza na ny olon-dehibe rehefa tonga zokovonjy arak'izany ara dia maro sahady ireo zay maminavina sy manao kajikajy politika amin'izao fotoana izao fa tena raha izao mitohy dia lany soamantsara izokovonjy satria hita fa tena tiany voaka ao andapa ao raha izokovonjy amin'izao fotoana izao. Nahoana moa izokovonjy no lasa tiany voaka ny andapa tahaka izao hoy ireo mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Tsy tokony hagaga izany satria andapa anieka tanàna fiaviany zokovonjy rariny sihitsy ny raha toa ka tia azy ary tiany ireo vahoaka ao amin'ny tanàna fiaviany izay. Adala izay tsy tian'azy hoy ny fitenenana izay ka rariny ireo vahoaka ny andapa raha toa ka mankatia ny zokovonjy. Tsy vitany vahoaka ny andapa irery ihany no mankatia ny zokovonjy fa izokovonjy kosa hita taratra fa tena mba mankatia ny vahoaka ny andapa iray manontolo. Izany hoe fitia amin'ny famaly tanteraka zany no misy eo amin'ny zokovonjy sy ny vahoaka ny andapa iray manontolo amin'izao fotoana izao. Ary hitantsika amin'ireny video izay miparitaka ao amin'ny Facebook ireny fa tena manao entso zavatra mihitsy zokovonjy amin'ny fanampinana ireo sahirana sy ireo marary indrindra fa ny fanohanana ireo manantalenta rehetra ao amin'ny faritra fiaviany ao amin'izao fotoana izao. Ka noho izany dia maromaroa ihany ny olona tena tsara sitrapo tahaka anitony zokovonjy itony. Raha toa ka ohatran'izao daholo ny vahoaka malagasy izay mba efa tafatafa tahaka ny zokovonjy mety ho mevamevana ihany ny fiainany ireo sahirana satria mba misy zokibe izay mba afaka manampy sy manoro lalana amin'izay rehetra mety hatao. Ka rariny sihitsy ny raha toa ka handroso i Madagasikara raha manana olomanga tahaka ny zokovonjy izao isika. Ka izay avy ety Angoata gasy moa dia mirariny soa sy ny tsara hatrany ho an'ny zokovonjy ary ho salama vatana tsy harary ampian'Andriamanitra foana ianao ry zokovonjy toizo hatrany ireo ezaka izay tsara efa nataonao ary ampio ataovy mafy mihoatra lavitra noho ny efa vita ny mbola ho atao satria fantatra mazava tsara fa tena tianao ny vahoaka malagasy na ny olona tsiray fiaviana aminao aza efa vitanao foana ny manampy azy indrindra fa ireo vahoaka ny andapa iray manontolo izay miandrandra fampandrosoana mihitsy amin'izao fotoana izao ataoko fa tsy ho diso fanantenana ireo vahoaka ny andapa iray manontolo raha toa ka ianao no voafidy solovava azy ireo mandritra ny 5 taona manaraka eo. Zokovonjy zokin'olo jiaby antsoy aho raha misy ny ilanao.